Indray aho mpitandrina razakavola nampitondray ny tompo hafatra ho an'ny fiangonany amin'izao alahady fa 4 ny desambra izao mbola noizatsika ny fiaraha-mianatra ndilo hevitra natsangatsika eritsekely mako hoe fahavolombelony fitiavany ny tompo. Raha atao miteny hafa dia hoe asehon'Andriamanitra ho hitatsika ny fitiavany. Ary izany no naresy lahatra atsika handray ny Jaona 7. Fantatry ny olona rehetra loatra tao mpanomanana toriteny teo na tsiaro ity Jaona 7:9 no toriteny voalohany nataoko teo anatrehan'ny mpampianatra anay tany amin'ny toeram-panomanana. Ho an'ny mianatra any amin'ny toeram-panomanana dia manao sermon classe. Eo dolo mpampianatra rehetra, eo dolo mpianatra rehetra, dia ianao no mitoriteny amindreo. Tsy moro zany masona mpampianatra mijery anao. Jaona 7:9 teny fantatry ny olona resana ny zazakely ara mahay an'izany fa amen. Izay tsy nanao an'izay androany miaraka teo iny mbola isaina indray ny taona iverenan'io miperikiopa takizay any anao mila anankiray mbola isaina indray ny taona iverenan'io miperikiopa ka hitenenanao tahak'izany anatin'ny tranon'Andriamanitra miaraka amin'ny fiangonana manontolo fa toy izao mitiavan'Andriamanitra zao tontolo izao nomeny ny zanalahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Nararaotinao mba miaraka ny teny tamiko anao tamin'iny raha tsy nanao teo. Rehefa makao teny frantsay ianao tsy zany ny fomba ilazany teny frantsay azy, mais Dieu a tant aimé le monde. Sady zany le tant aimé tsy hoe toy izao fa tena tia izao tontolo izao Andriamanitra. Dia moa zany anao tsy maintsy mikaroka izay sady ilazana fa tena tia ny olona Andriamanitra no toy izao mitiavany azy. Ina zany hoe toy izao ampisehoin'Andriamanitra amintsika fa tiantsika izy. Tsy maintsy ampiarahana zany mba ho azo tsara io afatra io hoe tsy nafenin'Andriamanitra antsika fa tiantsika izy. Fa ny fitiafenina manko manahirana ihany. Aza mba hitako zany hoe ao an-trano ao dia hidada manafina fa tianeny izy. Tsy lazainy mihitsy niandry fo neny isaky mba miodiny izao mba hiteny io hoe tsy miteny mihitsy io. Mahitra fa hoe mba neo ho hita maso manao fihetsika fa tia fa tsy manao zany mihitsy izy. Raha enta no ampanao ohatra le zanako te atsangany tana zay tsy mbola nandre mihitsy ny teny data hoe debe ny anakatana eo. Fa sady tena tiatsika Andriamanitra no asehony antsika zany. Donc iverenana na sitrapon'Andriamanitra novakitsika teo. Jaona 7:4 ary ao dia hita ny voambolana. Jaona 7:4 dia raha mamaky amin'aratompo hoe izao nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra atsika. Andriamanitra naneraka ny zanalahy tokana amin'izao tontolo izao mba hahavelona antsika amin'ny alalany. Ao na tsara izy fa izao no nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra atsika.
miova tsy zao natoko fatelo ndeny fahenambifolo hoe fa toy izao asehon'andriamanitra ary ny fomba nanehoana azy na izao natoko fatelo na zao navoanatoko faefatra dia ny nanomezany ny zanalahy tokana jaona zany milaza zany a efa niala tamin'ny mahajiosy azy fa ny jiosy a tsy manaiky hanondro olona hoe zanak'andriamanitra io fa amin'ny jiosy zany toy miteny fa andriamanitra io tondroiny io zany natonga ny olona tamin'ny fotoanandrony laza fananina jesosy raha niteny fa zanak'andriamanitra izy ny teny ratsy manao blasfémie mihitsy io andriamanitra mbola tsisy nahitan'andriamanitra zany ny olona na izy na izy ao nandia zany fa izy dia andriamanitra mainky efa jao natoko fatelo hoe nomeny ny zanalahy tokana io zany amin'ny teny fotsiny dia tena hoe tsy misy mitovy an'andriamanitra tsy misy andriamanitra afa-tsy izy tokana so izy ilaza aminareo any hoe misy zanak'andriamanitra hafa koa ty fa zany miteraka raiky roteny efatra andriamanitra ty milazany confucianiste mivavaka amin'ny Confucius fa nanambady andriamanitra zareo ny andriamanitra zareo a dia nafangarony tamin'izany ny andriamanitra kristiana zany natonga azy afaka nany nananjanaka satria mifahatakarana ny fiterahana samy zao fiterahan'olombelona zao no fahatakarana zany hoe i jesosy zanak'andriamanitra any amin'ny fanekempononany no atakaratsika ilazantsika ampary be maso fa naterak'andriamanitra i jesosy fa tsy nilazainy hoe naterak'andriamanitra tamin'ny vehivavy saraha mihitsy amin'ny teny zany fa toy izao nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao fa tena tia izao tontolo izao andriamanitra fa asehon'andriamanitra fa tia izao tontolo izao izy kelirana azafady zany hoe andriamanitra mampiseho fitiavany zany zafady sotro tompoko zany andriamanitra mampiseho fitiavany zany dia nidina tao amin'ny jesosy izy zay le raiky amin'ny valopolo am'dimy fahatelo teny nofo tafiateny le tenin'andriamanitra nanontany any zanako anao timonitra izy amin'ny folo eo ahoana moa dala zany hoe i jesosy lay teny naharian'andriamanitra n'izao tontolo izao hoe amin'ny maha zatovolahy azy dia zavatra tsotra zany no anazavana azy hoe ataontsika ho any amin'ny genesisy toko voalohany andiny fatelo no manomboka ho teny andriamanitra hoe misy mazava fa ny sasany tsy mahatsiaro akory amin'izany dia iny le teny nataon'andriamanitra hoe misia mazava iny iza iny i jesosy ijaona nahalaza azy tsara ijaona toko voalohany andimy voalohany tamin'ny voalohany ny teny dia tao amin'andriamanitra ary ny teny dia andriamanitra izy no nahariana zao zavatra ary rehetra izao lay tenin'andriamanitra
lay teny tao amin'andriamanitra lay teny naloka ny vavan'andriamanitra misy mazava jesoa dia mety mieritreritra ianao ahoana koa ny amarina an'izany pastery dia aza mieritreritra n'izany ary za eritreretina misia dia miteny zany maheninareo zany enonareo mitenika iza zany eninareo zany iza zany teny ataoko zany zaho ihany zany na tsy hitanao azy a mafantatra anao fa zaho zany teny zany miteniko dia zaho ihany sa ny teninao hafa dia enao hafa grave ianao zany grave be ianao dia ary fa ny teninao ary fa ny teninao dia ianao ihany dia zay tenin'andriamanitra andriamanitra dia iny izy tonga olona iny le teny nataony iny no mifinosina nofo natao olona taiza izy iny natao taiza natao olona iteny io midina fananasa ohatrany hoe mianatra siansy naty zany tsika zao fa siansy du saint esprit midina tao akibony maria ny fanahy masina dia mifinosiny nofo tao ny tenin'andriamanitra lay misy mazava iny finosiny nofo tao akibony maria fa mitombo tahaka ny olombelona ihany fa tsy hoe tonga dia olona migota be sy tao akibony maria tao fa mitombo nianatra momba ny fifandraisan'ny Elizabeta sy Maria dia nafantatra tamin'izany fotoan'izany hoe efa nitenenan'Andriamanitra nitenenany fanan'Andriamanitra nitenenana anjely i Maria hoe hitoejaza ianao dia nakany amin'ny Elizabeta izy fa efa nitoejaza enim-bolana Elizabeta izy moa tao kibony Elizabeta io ijaona i Jesoa nefa mbola tsy mbola tao akibony Maria koa ijaona efa enim-bolana izy zany zoky amizy roalahy ijaona ny zoko zany nefa izy efa tao amin'Andriamanitra tamy voalohany izy aka izoky am'izany Jesoa vaketsika eo amijaona toko voalohany tsy maintsy miverina kely am'izany mihitsy atakarana nyty fanambarany soratra masiny ty sika jaona toko voalohany dia ny fahatelopolo ijaona mpanaovadisa io miteny io izy lay nolazaiko hoe misy lehilahy avy aoriako ina dia zany zandriny jaona izy zay efa tonga eo alohako satria talohako izy azonareo io tenin'Andriamanitra tao amin'Andriamanitra no efa tao alohan'ny jaona nefa taorinany ny jaona izy voateraka satria nentina midina tao akibony Maria tao ny tenin'Andriamanitra dia nifinosiny ny fanan'Andriamanitra nofo ho tonga olona dia tsy maintsy miandry sy volana tao Jesoa amin'ny maha olona azy zany le volazay jaona voalohany toko fahefatra hoe zao na amataranareo ny fanahy avy amin'Andriamanitra ny fanahy rehetra fa manaiky fa tonga nofo Jesoa no avy amin'Andriamanitra dia manaiky an'izany mihitsy mijanona sy volana tao akibony Maria Jesoa zay voateraka fa tsy hoe apetraka ny fanahy masina tao izy androany raha misy tonga dia teraka any maha olona ny olona dia mitombo tahaka ny olombelona mitsisy tao akibo tao zany fomba nanomezan'Andriamanitra antsika ny zanany lahy tokana lay tsy misy tahaka azy Israely ihany lay Andriamanitra tokana hita maso na miariary teto masontsika ho any amin'izao toko fahefatra ambin'ny folo sika mba anamarina ny ten'Andriamanitra n'izany amintsika zao na toko fahefatra ambin'ny folo andiny fahafito Jesoa no miteny eto efatra ambin'ny folo fito
raha nahafantatra ianareo dia nahafantatra ny raiky ko ary hatram'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Nahitaniza io? Nahitany ray satria nahoana? Nahitany Jesosy. Raha lazaina zany Jesosy zanaka lahy tokan'Andriamanitra dia iza io? Andriamanitra tokana io. Ka zay nahitany Jesosy teto amin'izao tany zao dia efa nahita an'Andriamanitra. Tsy nekeny Jiosy zany tompo mampianarina azy tany amin'ny fanekena tanora manontolo tany zay mahita an'Andriamanitra dia tsy maintsy maty. Grave be zany tezana anao nahita an'Andriamanitra tonga dia satria zay nahita an'Andriamanitra dia maty. Fa tsy zany inona lazainy Jaona 3:2 do iverinandro sika. Jaona voalohany zavaly Jaona voalohany 4 ao no mazava kokoa lay fisehoan'i Jesosy. Dia Jaona voalohany 4 5 zao nanehoana fitiavan'Andriamanitra atsika. Andriamanitra naneraka zalahy tokana tamin'izao tontolo zao mba havelona atsika fa tsy hahafaty atsika. Fa tsy hoe zay nahita an'Andriamanitra dia tia fa zay mahita ny Jesosy dia velona. Arao tsara zany matematika ny teny soratra masina zany hoe i Jesosy zany no mahavelona. Zany ny fitiavan'Andriamanitra. Zany lay tena fitiavan'Andriamanitra atsika. Tsy nataony tsy nahita azy sika. Ny olona tany aloha tany matahotra an'izany hoe ahita an'Andriamanitra. Fa isika ty amin'ny andron'i Jesosy Kristy zay mahita azy dia velona. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra atsika. Fa nasehon'Andriamanitra mihitsy fa tiatsika izy dia nomeny atsika na tonga teto amintsika izy tamin'ny alalan'ny zanany lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy, mba tsy ho very zay rehetra mino azy. Zao zavatra lehibe ary mila amolahan-tsaina ampanekena ny saina. Korintiana voalohany 9:7 somary efa mifandray any amin'ny pasika izy io fa ho azotsika ao ny zavatra tia ny apôstôly Paoly avahana. Korintiana voalohany 9:7 fa ny teniny amin'ny azo fijaliana dia fahadalàna amin'izay voeny fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay hovonjena. Fa voasoratra hoe ho foanako ny fahendren'ny miendry ary ho lavitry ny fahalalàny ny mahalala. Aiza ny endry? Aiza ny mpanora-dalàna? Aiza ny mpiady-hevitra amin'izao tontolo izao? Tsy nampidin'Andriamanitra ho fahadalàna va ny fahendren'izao tontolo izao? Fa satria na dia naseho aza ny fahendren'Andriamanitra. Ny fahendrena dia tsy nahatonga izao tontolo izao hahalala an'Andriamanitra. Ka dia ny fahadalàny fitorian-teny no sitrak'Andriamanitra amin'izany izay mino. Eo zany misy défi atao manoloana ny mahalala, manoloana ny olon-kendry. Lay ento manko eto les intelligents tamin'izany fotoa zany lay philosophe, lay miady hevitra be amina lafin'ny filozofika io fivavahana momba an'Andriamanitra io. Dia ny fahadalàny ny fitoriteny any amin'ny bokiny Billy Graham, docteur Billy Graham tsy nataony koa zany hoe fahadalàny fitoriteny fa ny fahadalàna tsy maharaka nareo manao matematika tsika dia ampovoany eo tsy tonga any amin'ny farany x égale. Ny fahadalàny fitoriteny mila fahadalàn'Andriamanitra. Fa tsy nahavonjy izao tontolo izao ny fahendren'Andriamanitra. Ina zany fahendren'Andriamanitra?
lay hasarotry miteniny ary be dibe nitratry zany a mamaky soratra masina de zay hinao ny tia lazaina am'izany tena hoany efa saina sarotra be ny fahendren'Andriamanitra ny alalina tsain'Andriamanitra. Korintiana voalohany faraiky ambin'ny folo. Romanina toko faraiky ambin'ny folo elo kely ao andiny fa telo ro telopolo. Romain 11 13 33 zafady 11 33. Endreny halany ny aren'Andriamanitra sy ny fahalalana ny fitsarany tsy hitalana ary lalany tsy azo fantarana fa iza no nahalala ny sain'i Jehova, iza no mampanolotsaina azy, na iza no nanome azy aloha amaliny azy iray, fa izy no niavian'izao zavatra rehetra zao ary izy no miazona azy sady izy koa no antony, izy ane nomembonahitra mandrakizay. Amen. Iza no nahalala ny saina lalin'Andriamanitra? Tsy misy, tsisy mahatakatra an'izany, tsisy afaka manana saina mahatakatra ny saina lalin'Andriamanitra. Fa toy izao nitiavan'Andriamanitra asehony atsika tsy afeniny mba ho azotsika voaraitsika, tsy afeniny ianao lay fitiavany nomeny ho hitanao maso hiara-monina aminao ny zanan'ilay tokana, de taony ianao handray zany fahadalan'Andriamanitra zany. Ary misy nahately zany tokoa rehefa ho avy ny Pasika ambara aminy zany fitiavan'Andriamanitra azy zany de lazay hoe adalan'Andriamanitra ny tongatonga teo voanjao izao tontolo zao teoko voen'ny olona izy zao. Misy nahateny an'izany isamboron'ny olona Jesosy tena mitositra taony mpianany ry Petera navidavitra ry miaraka amin'ny Maria sy ny namany navidavitra ny jerizay ataony ahoana ry io hoe adalan'Andriamanitra ny natokavany teto io izy oa isamboron'ny olona io de nataony iny nofo iny ohatra ny heveriny hoe resiny am'izany fiteniteniny zany Andriamanitra. Fanaty zany nateo Andriamanitra ho avy ny Pasika dia ho fantatrao fa natsangany ny zanany sina fototeny hoe mangina sina ny olona nahita hoe ay tsy adala indray izy tsy hoe tsy atao velona indray ny zanany avy eo miala dolo ny fahovalin'Andriamanitra rehetra. Tsaroko tamin'ny fotoana ny samborona an'i Jesosy iny de samotra azy iny ny miaramila amin'ny mpisorona be natona azy Jesosy de tonga de hiapoka taria miaramila kiarapoka tamin'ny tany taria miaramila tsy miteny tsy many sao izy de zay de kiarapoka tamin'ny tany taria je reto miaramila reto toy ny maneo eo mason'izao tontolo zao hoe jereo zany hery ny fahendren'Andriamanitra de ho pitelin-jolona voren'ny olona lay zanaka noho ny fahadalan'Andriamanitra tonga ty am'izao tontolo zao. Resiny miala tery izao tontolo zao fa mahery zany fahendrena zany fahalaliana ny sain'Andriamanitra
tonga olona teto voantsika zany tsy napoizonao tahaka zany jaona toko fatelo aike zany paster fa toy izao no tiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny zanalahy tokana mba tsy hovery zay rehetra manaiky ny fahadaràn'andriamanitra ino azy ao anatiny zany ny cadeau avy amin'izany hoe nanaiky andray nanaiky hino nanaiky iaina nanaiky ny fahadanàn'andriamanitra zany fa zay rehetra de meny zanahy tokony mba tsy hovery zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrak'izay ary teo i jauna rehefa hanoratra ny taratasy no amin'ny fiangonana na tsiary hoe tsy zany ka tsy zany hanana ny fiainana mandrak'izay zany i jauna ihany asantsika miteny ohatsika ho any amin'ny jauna voalohany toko fahadimy indimy fa telo ambiny folo 1 Jean 5:13 tsy hoe hanana ny fiainana mandrak'izay zany mijaona zany no soratako aminareo zay mino ny anarany zanak'andriamanitra mba ho fantatrareo fa fantatrareo fa manana présent manana fiainana mandrak'izay ianareo ny filotsika ny Jesosy de avy hatrany de ananatsika ny fiainana mandrak'izay ankehity fa tsy ho avy hanana fiainana mandrak'izay tsia fa androany zao mino anao de manana fiainana mandrak'izay ianao izy no tiateko omenina clé manana le pastera c'est facile fa ny blème de tena le tsy fahafantarana mitsy inona ty fiainana mandrak'izay inona zany fiainana mandrak'izay omen'andriamanitra atsika zany atao tsotra kely a matematika tsotra kely ho an'ny rehetra ny fiainana mandrak'izay mira ny fiainan'andriamanitra fiainan'ilay mandrak'izay de ao am'izay tsika vao mianatra hoe aona zany olona manana ny fiainan'andriamanitra ao aminy zany verina any amin'ny fahariana atsika sika jaona Genesis toko voalohany dimy fa enina amby roapolo fito amby roapolo tompony teny tamin'izany hoe de sika amorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehitsika ianao zany rehefa tafaverina amin'io andriamanitra pahaly ianao io de tonga tahaka ny tarehin'andriamanitra endrika andriamanitra andriamanitra ohatra nizy azy zany andriamanitra zany ohatra ty somary mananonanina ty ve ny tarehany sa ohatra nitsy le malamalama itsy ohatra nizy azy zany andriamanitra zany hoy ianao sa tsy nana zany problème zany ianao ohatra nanana ihany pasteur est-ce qu'il est noir ou est-ce qu'il est blanc est-ce qu'il est jaune le manana fiainana mandrak'izay lay taresy endrik'andriamanitra nananao tompokoa de mitovy fanao amin'andriamanitra ianao ny fanaon'andriamanitra ny tonga fanaonao amin'ny maha olona manana fiainana mandrak'izay ianao ina zany fanao ahoana ndray zany fanaon'andriamanitra omaika koa ny sarotra pasteur koka mbola hita zay natao kefa nahitany Jesosy ianao zay nahita ny zanaka de fa nahita n'andriamanitra ka raha te hafantatra ianao aona ny fanaon'andriamanitra de manino ina no atao miverina mamantatra ny fanaon'i Jesosy de miara-monina amin'ny Jesosy zany ianao de makao ny fiaraha-monina misy a Jesosy ao de io izy io miaraka amin'ray aman-dreniny izy raka izy ny fanaon'i Jesosy mpandrafitra ny dadany de nanampy any dadany nandrafitra izy fa tsy hoe mpandrafitra ny dadanao de nao a milalao baolina ny tokotany tsy Jesosy zany
zazavavy raisina nytenin' jesosy tamin'ireny maria tamin'ny jesosy sy maria teny tamin'izany zao natoko faharoa raha niteny nandeha nanatrika fanambadiana mariazy. Jesosy nasaina tany amin'ny mariazy dia lany divay ny olona tao. Ahitsiko manko nyfandraisanareo azy zay matonga mamerina an'io. Dia tonga maria nanatona anjanany lany divay ny olona. Dina navady Jesosy azy raha vehivavy no mifaninana zaho sy anao tsy mbola tonga ny fotoako zany hoe fiteny Jesosy zay le texte. Dia rehefa madiditra ny olona ohatranao dia mba makaraka ny soratra masina jaona toko faharoa zao natao amin'ny Jesosy tamin'ireny dia mba avokoa ao ne no mifaninana moa zaho sy anao. Détrompez-vous mes enfants. Tsy zany midika an'io, tsy zany fanao amin'ny ray aman-dreny fa fanazavana rehefa tena mivelona miteny fototra io dia tiany Jesosy lazaina dia neny a tsy mbola fotoana ahafahako manao ny asako zao. Toy ny fona amin'ireny izy zany neny a motus sady teniteny. Dia lasa izy nankany an-dakozia tsy dia mason'olona koa io tany amin'ny fikarakarana tany any amin'ny mpandahatra amin'ny fanasana. Aiza ny mpandahatra amin'ny fanasana? Eo foana ve? Zavatra misy girito be mihitsy ao dia any ambadika tsisy mahita zay anaovany an'io na useny amin'ny tongotra io any rehefa tonga mayonnaise avy any dia tonga mbola kabatra tsy hitanao zay nanaovany an'io tany amin'ny afina tany. Dia lasa tany amin'izany toerana zany Jesosy niteny tamin'ny olona tao hoe feno rano sy tsisy nahalaran'izany afa-tsy ny olona miasa atao an-dakozia tao ihany. Tonga ho any amin'ny jaona toko faharoa azafady ohatriny kiana ianareo tantarako an'izany eto. Jaona toko faharoa avy dia any amin'ny andininy fahasivy fa le tantara efa vitako teo. Ary nanandrana ny rano tonga divay ny mpandahatra ny fanasana io zany le maître d'hôtel nefa tsy nahalala izay ny aviany fa ny mpanompo izay nanovo ny rano nahalala. Izy nalala ny mpanompo tao an-dakozia ihany nahalala fa ino eo anatin'ny usine io rano io fa rehefa tivosina dia tonga divay tsara reo ihany nahalala. Zany hoe le tenin' Jesosy tamin'ny Maria zany teny taminy hoe tsy mbola miseho masony vahoaka aho neny amin'izany asako zany fa tsy nanevateva tsy sanatria nanao valy raingina tamin'ireny akory izy sanatria tsy nanaja an'ireny akory izy sanatria tsy zany fanao ny tompo fanao ny Jesosy raha izy manaja ny neny. Maninona manaja ny neny. Aza ianao no anevateva ny neny eo dia maka référence any amin'ny Jesosy tsy soarana anao ko tsy fa nanaja ny reniny izy fa manaja koa ilay naniraka azy tsy mbola tonga ny fotoako. Dia lasa izy nankany an-dakozia vita ny fanasana gagadao ny rehetra hay nazo divay tsara ihany ny hafarany reto olona. Manana fiainana mandrakizay manao ny fanaon'Andriamanitra aiza mahitana an'izany ao amin'izay ataon'i Jesosy. Ray romonja zany lazaiko taminao zany anany mpandrafitra ny dada dia nanampy any dada izy manao raharaha zany ny zanaka raha kifa tsy hoe mandeha mibalady dia takatasiny eny mamaka ohatranao mba manao raharaha ny zanaka manampy. Dia toizanao ao amin'ny tantara-piaina Jesosy tao amin'izany fiarahamonina tao amin'ny ankonana tamin'ny fianakaviana tamin'ireo mpianana toizanao vakinao reo ahoana ny fanaon'i Jesosy raha tahaka izao ahoana ny fanaon'i Jesosy raha misy ohatran'izao dia jereo ao zany ny fiainana mandrakizay manahaka ny tompo ianao. Dia ny apôstôly Paoly milaza azy hoe manahafa hoy ny apôstôly Paoly tahaka ny hanahafaka ny Kristy
isika dia manahaka ny Kristy amin'izay ataony fa izany atao hoe fiainana. Amen. Tsy nahay akory.